Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Nahoana moa tsika no mivavaka amin'ny andro alahady. Izay indreo no fampianarana fo entina amintsika amin'ity vidéo manaraka ity. Tiako ny manamarika ety am-piandohana fa efa maro ny vidéo izay efa natao mahakasika ny resaka hoe sabata ary tsara ny jerevantsika ireny vidéo ireny. Misy ny hoe manatsa sabata ve izay mivavaka amin'ny andro alahady, misy koa ny hoe Jesosy Kristy no tena sabata. Fandrifindrify amin'izay ihany ty loha hevitra ty ny amin'ny hoe nahoana moa isika no mivavaka amin'ny andro alahady. Zavatra tiako tenenina ihany koa ety am-piandohana dia izao misy olona miteny manao hoe Jesosy Kristy tena nahaja sabata. Tena tsy marina izany. Misy fotoana tokoa izy hoe nandeha tany amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata mampianatra. Fa tsy midika mihitsy izany nanaja sabata izy. Raha tena nanaja sabata Jesosy Kristy tsy nenjehan'ny fariseo ny mpanoratan-dalàna izy. Io tsy fanajany sabata io, le pitsopitsony ambarany lalàna momba ny sabata, io ny tena nenjehana azy. Misy fotoana mioty salombary izy. Avelany mpianatra ioty salombary amin'ny andro sabata, mamaky tanimbary, zavatra tsy azo atao zany amin'ny andro sabata. Manasitrana izy amin'ny andro sabata, zavatra tsy azo atao zany. Nisy lehilahy anankiray ny Jaona toko 5:10. Fa hoany ty mibatabata fandriana eraky ny tanàna amin'ny andro sabata ty. Toy izy manao le nasitrana any no teny hoe betao ny fandrinao, fantatry Jesosy tsara fa sabata ny andro, fa nasiany ny batainy leranga ny fandrinany. Nefa zavatra tsy azo atao zany amin'ny andro sabata, tsy nanaja sabata zany izy. Totr'izany koa Paoly, misy miteny hoe Paoly koa misy marina tokoa fa nakany amin'ny sinagoga Paoly misy fotoana tamin'ny andro sabata. Any tsinona misy olona ka any izy no mitory teny, andavanandro ny olona miasany daholo, jiosy ny resaka eto. Dia any izy no mandeha mitory teny, fa raha ny jerevanao koa ny soratra masina sy tsy napriska ny olona naja sabata zany Paoly. Izy raha ny teny mihitsy manao hoe ry Galatiana dala, andro sy volana aveo izy ny tandremanareo fatratra, matahotra any aminareo fa zao dia nisasatra fotsiny taminareo. Tsy izay aloha zany dia tokony marihako tsara ety am-piandohana fa tsy nanaja sabata zany raha le fomba fanajana azy araka ny ambaran'ny lalàna. Tsy nanaja an'izany mihitsy ny Jesosy Kristy Tompo sy ny apôstôly. Zay aloha voalohany. Ny faharoa dia izao raha hoe mivavaka amin'ny andro alahady isika tsy midika mihitsy zany hoe alahady zany no sabata. Tsy dika soa safidina andro fotsiny le hoe dina andro andehana ny ivavahana. Fa ny andro rehetra araka le vidéo efa niteneniko taminareo teo Jesosy mihitsy no sabata fa tsy andro intsony. Tsy andro intsony fa Jesosy mihitsy no sabata atsika. Ka isan'andro isan'andro tsika dia efa mahazo fitsarana rehefa mino an'i Jesosy Kristy Tompo. Raha ohatra manko tsika hiteny manao hoe alahady indray zany ny sabata dia dika zay afindra amin'ny alahady daholo zany le précaution isan-karazany le tsy azo atao amin'ny andro sabotsy. Dia hoe alahady indray tsika ny tsy mahazo mivavaka, alahady indray tsika ny tsy mahazo manao an'izao. Rehefa avy mivavaka ianao areto ny hafa fa tsy maninona zany. Rehefa avy mivavaka ianao mandehana miantsena. Zavatra tsy azo atao amin'ny andro sabata mihitsy zany. Dika zany tsy hoe raha hoe mivavaka amin'ny andro alahady tsika dia alosoro anatin'ny saintsika koa aloha rehetrarehetra manao hoe alahady zany ny sabata. Tsy andro intsony tompoko. Tsy andro intsony. Fa efa Jesosy mihitsy fa aloka daholo zany fa ny tena izy dia Jesosy Kristy Tompo. Zavatra fahatelo izay tiako resahana amintsika indray dia izao reto antony manaraka reto aloha no anisan'ny antony ny safidianana, tsy hoe namindrana fa ny safidianana ny fiangonana hoe hivavaka amin'ny andro alahady. Voalohany dia fantatsika tsara fa rehefa nitsangana tamin'ny maty ny Tompo indroa izy no niseho tamin'ny mpianatra. Ary tamin'ny andro voalohany tamin'ny herinandro daholo ireo nisehony tamin'ny mpianatra ireo. Faharoa manarakaraka an'izay dia fantatsika tsara koa fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy Tompo dia andro voalohany tamin'ny herinandro koa no nitsanganany tamin'ny maty. Tsy andro sabata fa andro voalohany tamin'ny herinandro. Ary manarakaraka an'izay dia mbola fantatsika rehefa nilatsaka koa ny fanahy masina dia tsy nilatsaka tamin'ny andro sabotsy araka ny fomba fanisan'andro jiosy fa nilatsaka tamin'ny andro voalohany tamin'ny herinandro. Misy dikany daholo zany. Izany hoe ireo le zava-dehibe amin'ny fiainana kristianina reo zany dia ohatran'ny nitranga tamin'ny andro alahady daholo. Ary soratra masina dia mazava tsara fa misy fotoana any amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:17 tena hoe miangona ny mpianatra tamin'ny Paoly zany tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro amin'ny andro alahady dia mamaky mofo dia mitory teny. Zany hoe le mamaky mofo mandray fanasan'ny tompony zany amin'ny andro alahady. Amin'ny andro alahady zareo no nanao an'izany. Ary fantatsika tsara fa i Jaona any amin'ny Apokalipsy toko 1:10 dia nilaza manao hoe andro ny Tompo.
voatsindro ny fanahny tompo sy tamin'ny androny tompo io androny tompo io a dia tsinona fa andro alahady androny tompo a ny andro alahady izany rehetrarehetra na anisany satria lasa fotoana ionana amin'Andriamanitra zany a ilay andro alahady dia lasa tarazo ilay izy misy boky marobe izay voasoratra teo anelanelany taona fa 70 sy ny taona fa 80 ilay antsoina hoe boky tranainy na hoe didake ireo boky tranain'ireo a dia tena maneho marimarina fa ny vavaka tamin'ny andro alahady ny kristianina voalohany be dia be tamin'ireo boky io zany no mitantara hoe nivavaka tamin'ny andro alahady ny kristianina voalohany ary ny zavatra anankiray izay tiako mariana amintsika ihany koa dia ny hoe misy olona miteny manao hoe inga Constantin no namindra n'io andro sabotsy io lasa andro alahady bibidia tena tsy afantarantsika ny tantara koa no mahatonga antsika miteny izany nisy tokoa le dide de Milan 313 didy izay navoaka ny Constantin tamin'izany tamin'ny 313 izay zao ny tantara inga Constantin io dia empereur romanina izay tsy nivavaka fa tamin'izany fotoana izany nisy ny fanenjehana fivavahana kristianina dia niseho alohan'ny andehanana nafika araka ny tantara zany dia ny hoe nahita fahitana izy nahitan'i Jesosy Kristy tompony seho taminy dia niteny taminazy manao hoe anampy anao iaro anao ampandreseko anareo amin'io ady io dia tamin'izany fotoana izany natoka lehitanareo le sary le marika kely ohatry ny trondro kely iny zany le hoe nasiana niny daholo ny soldat rehetrarehetra dia miaraka amintsika zany i Jesosy Kristy tompo io dia nandresy tokoa izy dia nanomboka tamin'izay fotoana izay dia namoaka didy izy manao hoe ny andro alahady dia mivavaka daholo tsika rehefa andro alahady tsy hoe izy akory namorona n'le hoe mivavaka amin'ny andro alahady fa ny olona efa nivavaka tamin'ny andro alahady fa namoaka didy fotsiny izy hoe amin'ny alahady zany tsika zany zao hivavaka koa tsika rehefa alahady le didy de Milan tsy nanova mihitsy hoe eto vao mivadika alahady amin'izay fa nanamafy fotsiny izy manao hoe satria ny kristianina tamin'izany fotoana zany efa mivavaka tamin'ny andro alahady dia tonga dia narahany fotsiny le hoe manomboka zao tsika dia lasa fivavavam-panjakana mivavaka atsika amin'ny andro alahady zany rehetrarehetra zany no zava-misy tao anatin'io resaka hoe andro alahady io ka aoka tsika tsy ho ahozongozo ny fampianarana samihafa fa tena fampiorena-pinoana ao atsika izay mivavaka amin'ny andro alahady izao video zao ny amin'ny hoe na inona andro ivavahanao na sabotsy na alahady na alakamisy na inona tsy hany amin'izany intsony ny famonjenanao fa ny famonjenantsika teo amin'i Jesosy Kristy irery ihany mino an'i Jesosy Kristy tompo dia ho vonjeny ianao sy ny ankonanao rehefa mino azy ianao fa tsy hoe raha naprihatra fo amin'ny andro alahady dia tsy voavonjy na dia nivavaka raha tany am-piangonana tsy hany amin'izany intsony ny famonjenantsika tompoko ny andro rehetra dia nataon'Andriamanitra ho tsara daholo ary rehefa atao amin'i Jesosy Kristy tompo dia tena hoe nanana fitsaharantsika tsy ireo le video anankiroa fa anampy antsika izany fa dia ny dikany zany dia ny hoe safidy fotsiny le izy hoe andro alahady ny ivavahana noro antony samihafa ireo ary dia safidy tarazo hatramin'izay ka hatramin'izao izay iaina ny fiangonana mifandimby izany rehetrarehetra zany ka dia izay no mahatonga antsika mivavaka amin'ny andro alahady dia samy ten'Andriamanitra ary nasaonao izy video izay dia zarao ary asio izay amin'ny koa ny pejy marika 16-15 samy ten'Andriamanitra